eo amin'ny lafiny serasera kosa indray raha nambaran'ny ministra misana ny serasera androany dia amin'ity farany volana ity no tafapetraka ilay sehatra ifandiniana amin'ilay code de la communication. Afaka andray anjara amin'izany avokoa ireo rehetra voakasika amin'ny code de la communication manerana ny Madagasikara. Velosinain sy Tsirakotorson. Le code de la communication va niteneniko tamin'izao nandray asa hoe rehefa niona ny filohan'ny republika sy mpanao gazety sasatsasany dia ny sasany koa reny le rahantsika mahita hatramin'izao milaza hoe misy tsakasitrahany amin'ny fipetra sasatsasany eo amin'le kody dia hoe anangana an'le hoe plateforme de dialogue zany sehatra anankiray dia va niteny da amin'ny vao nandray asa hoe io no anisan'ny asa lehibe voalohany ho atao manangana an'io plateforme de dialogue io zany dia any amin'ny farafaran'ny volana any no amin'ny fomba ofisialy hipetrahany io plateforme de dialogue io. Mila raha amin'ny teny frantsay dia mila terme de référence zany mila fipetrisa tokony hoe zao ny asa ataonyity isan'ny rehetrarehetra dia efa anaty mamarana azy zany zay dia amin'ny fahatelopolo ny fahatarany fahatelopolo ny datsona ty mila zana hoe vonona raha le plateforme sy ny fipetrisa tokony ifeny fomba fiasany zany dia mbola veriky etindray za fa dia manomboka amin'io zany dia atso ny sitraka sy sehatra rehetra eo anivon'ny gazety eto Madagasikara zay fa tsy eto Antananarivo irery andray anjara amin'io miola izy programme iraisana tsara mihitsy zany anaovana an'izy hoe ahoana ny calendrier anaovana an'izay fa na zany naty zany ny aty amin'ny ministera dia lazaiko dia zao mipetraka io plateforme mipetraka amin'ny fomba ofisialy le plateforme de dialogue io amin'ny farafaran'ny volana aty dia efa anao programme ny ministera sy le miandraikitra momba an'izy andeha hidina any amin'ny faritra any zany ny anomboana azy voalohany efa fampiresahana anao mpanao gazety rehetra any amin'ny faritra dia eto Antananarivo